Fahatapahan-jiro lava miamafy leo ny ponina. Orinasa RNCFM Madarel itako ny zoany ireo mpiasa misotro ronono. Fanakana nandravalomana tsy ho kandida fanohizana ny fahampitehana Antananarivo piklena Sarahariabeny. Alakamisy 7 septambra 2024 manatitra ny arabatombokilasy tombovavy tonga soindray ianao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy fanaovana politika intsony no misy eto Madagasikara ankehitriny fa fanjakana lohamboto ho ny filohany antoko vahoaka amin'iray na ny vami. Miariary zany amin'ny kopsoroka ny kandida ny filoha Ravalomanana eto Antananarivo io. Fametrahana ambony ny tombontsom-bahoaka fa tsy an'olombitsy no atao ao anaty politika. Germain Mejanary, Andry Rakotomalala. Tsy azo everina fa nanao fifanarahana any amin'ny fitondrana momba ny resaka etra ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy ambony lalàna ny fifanarahana ka azo ataony hoe manome zavatra iray kanefa tsy mahafeno fepetra akory. Raha-panjakana eto no resaka. Tsy amoaka ny 211 bis mihitsy ny fanjakana tamin'ny fifidianana faranteo raha toka tena nisy otrosa io. Efa ela ihany koa no nivoaka izany taratasy fifanarahana izany. Raha izao ara-tsy panahy ny fanjakana amin'ny filoha Marc Ravalomanana izao hoy ny filohan'ny antoko vahoaka amin'iray na ny vami. Betabengy zavatra azo fatarina amin'io hoe fa ny olona aleo ny gasy ny mponina Antananarivo no atsapan'izany hoe mandainga ave izy amin'ny rola reo zany mandainga Rajoelina sa Ravalomanana Marc. Fa raha fanarahana zany a tsy tokony ho afenina zany zavatra tokony ho arangaranga satria ninona nge ho lazainy Andry Rajoelina ninona lazain'le Rajoelina ananan'ny Marc Ravalomanana 1472 milliards ariary ny fanjakana. Ohatrinona nefa ty vola alain'ny fanjakana aminy ameo aloha vola dia azonareo moramora foana fotsiny io 125 milliards ameo volany tsisy sa matahotra nareo efa laninareo tolo ny volan'ny Covid, laninareo volan'ny fanampiana rehetrarehetra avany amin'ny Union Européenne, ny Banque mondiale, banque ity karazana banque rehetrarehetra zao nareo mitondratonana makany amin'ny sinoa makany amin'ny mirada nefa le firenena ary amin'ny fara vao maika megistra miletika nareo ve tsy mahita nareo vahoaka malagasy tsy mahita fa i Madagasikara miletika tsy atsarako voalazan-dratsiraka ntsony hoe mandady fa tena miisaka taritaritana sisy taritaritana. Tsy fanaovana politika intsony no misy eto amin'ny firenentsika ankehitriny izao fa politika lohamboto. Ny atao amin'ny politika manko dia fijerena tombontsom-bahoaka araka ny vinam-piarahamonina ho amin'ny fampandrosoana rafetana ao anatin'izany. Fa tsisy politika zany lohana jilamboto zany raha tena pratique politique zany ny atao hoe politika dia mijery vahoaka ny atao hoe demokrasia dia ao koa ny vahoaka misy fijerena vahoaka fa raha ohatra tena nijery vahoaka le Andry Rajoelina tsy ohatr'izao Madagasikara fa tamin'ny toiziny 2009 nataony i Ravalomanana toizina ny zavatra nataony Hery Rajaonarimampianina fa ty tena kofina hatrany amin'ny knapsa hatrany amin'ny jirama hatrany amin'izy kofina daholo kofina nefa ranony izy kofina le firenena any amin'ny farany le firenena. Pratika politika tsy misy mpanao politika zany eto fa raha misy mpanao politika eto tena vrai politicien tsy ohatr'izao Madagasikara ka ianao manontany hoe politika tena tsy politika mihitsy fa lohana jolamboto averiko ihany lohana jolamboto satria mahatonga anahy miteny izany zavatra zany ny jolangy manao zao zavatra ohatran'izao. Jola zany tsy mijery manodidina azy mihitsy fa ny jola zany rehefa makitrano tena fakiny ny trano tsy rarahany zay tompotrano anatiny tompotrano eto Madagasikara ke politiquement malagasy misy mijeren'ny malagasy firy Andry Rajoelina tsy mijery malagasy izy mijery ny zanany izy
hoe associé amin'ny Émirats iny associé amin'ny indro planiny iny misy inona zany no jireny le Andry Rajoelina tombontsoa anazy manokana ty zava-tsy zay ihany. Anjaran'ny vahoaka no mitsara ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Mila mamiratra-panontaniana ny rehetra hoy ity mpanao politika ity. Ekena fa mafy ny fiainana hatrehana amin'izao fa ny tsy firarahin'ny olom-pirenena ny raharam-pireneny koa dia isan'ny mahagisitra ny fiainan'ny malagasy toy izao hoy hatrany Alphonse Rakotondrainibe. Manodidina izay vaovao izay nanome sehatra malalaka ny olona vokotra kefa toy ny Filoha Ravalomanana Marika mba hitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena raha mpitondra tena tia tanindrazana hoy Clémence Rarinirina. Manapirofo ny tsy fitiavana ny mponina eto Antananarivo ny fihetsiky ny fitondrana satria manome vahana ny fitohizan'ny fiaramiaina amin'ny fako sy ny loto ary ny fampitehana maro lafy hoy hatrany ity mpanolotsaina ity. Germaine Mejanahary, Andry Rakoto Malalatra. Iarandrehetra mahita ny fampitehana eto andrenivohitry Madagasikara amin'izao fotoana izao. Efa ny ekipan'ny fitondrana foana nefa no nitondra teto nandritra ny 5 taona ngarangidina. Saingy tsy nahitana fiovana fa voamaika ny apotika ny tanàna. Tian'ny fanjakana itohy ato anatin'ny 5 taona manaraka izao fampitehana izao ka antony anaovana tsonjay politika ny olona izay heverina fa afaka hitondra ny traikefandy ho an'ny fianarenana sy fiovana eto Antananarivo hoy Clémence Rarinirina. Dia noho ny resaka fanapa-kevitra politika purement politika dia tadiavina sakanana izany finiavana anananay valo 15 menada izany hitondra n'izay anjara biriky araka andreo sahabo teo ho an'ny tanàna Tananarivo izay fantatritsika tsara amin'izao fotoana izao ary mpanolotsaina ao anatiny hatretony tena koa dia mahita tsara isika mponina Tananarivo fa tena latsaka katerena tena potika hodika tanteraka amin'ny tanàna Tananarivo amin'izao fotoana izao mitady an'ilay sofla vaovao na tsoka vaovao zany eto amin'ny tanàna Tananarivo ahafahana manarina indray an'izany tanàna izany manao an'izay fanarenana ny tanàna Tananarivo izay efa hita aloha hatreto fa ny olona napetraky ny mpitondra ny antoky amin'ny fitondrana ny tiako resahana tsy nahavita azy dia mitady olona vaovao mitady olona efa manana traikefa tao anatin'izany ny mponina Tananarivo amin'izao fotoana izao dia nefany noho io resaka fanapa-kevitra ara-politika io dia tadiavina sakanana ary sakanana mihitsy fa tsy hoe tadiavina fotsiny sakanana amin'ny fomba rehetra amin'ny alalan'ny resaka ara-taratasy amin'izao fotoana izao tsy ahafahana mitondra an'izay anjara biriky izay ka eto ny tenako ny solon-tenanay 15 menada dia tsotra ny teninay zahay nanapa-kevitra iray lisitra amin'ny président Ravalomanana noho izahay resy lahatra ny amin'ny zavatra hoentiny ho an'ny tanàna Tananarivo ka izahay kosa tsy afaka ny anaiky ny resaka hoe sakatsakarara politika tsy ahafahanay no tsy ahafahanay hitondra an'izany anjara tokony hoentinay ho an'ny renivohitra ho an'ity tanàna irahantsika manana ity ka noho izany zahay dia manao antsoavo anareo rehetra tompon'andraikitra voatontonona teo daholo na ny any amin'ny seni na ny any amin'ny resaka raketra na ny any amin'ny fitsarana ihany koa raha pitso raha afaka pitso dia manao antsoavo izahay hoe avelao re andeha araky ny zavatra tokony andrasan'ny vahoaka ny zavatra misy eto amin'ny Antananarivo ity ka aoka re atsahatra ity resaka antsojay ara-politika lava ifamakaleo ny vahoaka ity mbola tsy tara raha hiverina amin'ny fanapahan-kevy ny fanjakana hoy hatrany Clémence Rarinirina ranomaso an'ny vahoaka tokoa mantsy no jereny tokony tsy hisy ny endrika fampiamorana ny demokrasia toy izao hoy ihany ny fanazavany. Mikroso fanatanteraka ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao miova ny fiarahamonina ny fotom-pisaina ny malagasy tsy ho voavaha mihitsy anefa izao olana misy izao raha tsy mahatsiaro tena hiverina hitodika amin'Andriamanitra ny tsirairay hoy ny pastora Dokotera Hery-Mandimby Rabarmanana paratsika ny fanadity. Isan'andro no andrenesana fitarainana fikorotanana ara-tokantrano na ny mpivady no miady na ny ray aman-dreny sy ny zanaka no tsy mety mifanaraka santionany any anefa izany hoy pastora Dokotera Hery-Mandimby Rabarmanana tsapa hoy ity ray aman-dreny ara-panahy ity fa miantraika amin'ny vantana amin'ny isa-tokantrano sy ny fiainam-piarahamonina ny fikorotanana ateraky ny amafin'ny fiainana iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao tsy misy intsony ny mahaolona fa mikipy manao tsy fanao sy tsy mendrika manoloana ny fahasahiranana tsy ny lafim-piainana andavanandro ihany no ahatarafana izany fahasahiranana izany fa maro mpandrefesana izany ihany koa ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izay tsy afaka misaraka amin'ny anoanana hoy hatrany ny fanazavany. Ny zavatra hitako dia izao miasarotra ny fiainam-pirenena satria tsapanay zany fa ny olona izay manatona ny pastora amin'ny ankapobeny dia vesara ny fiainana ary anisan'ny simba marobe ankehitriny
dia ny fiainatokantrano simba raha tsy ny mpivady ny olana dia ny mpivady sy ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny olana na ny zanaka samy zanaka ny olana zany hoe hitatara any amin'ny fiangonana ny fahasarotam-piainana any amin'ireny ankonana samy hafa ireny fa rehefa mandinika ianao zany dia taratry ny fiainam-pirenena tokoa le izy zany hoe efa mahavesatra amin'ny olona ny fiainam-pirenena kehitriny amin'ny lafiny samy hafa zany ny vidim-piainana moa zany efa hitantsika raha teo ny sécurité koa hitantsika raha teo ka maray aman-dreny pastoranay dia tsotra ihany ny anay aoka atahotra an'Andriamanitra isika rehetra tsy ny mpitondra ihany fa ny vahoaka malagasy rehetra ndao re hiverinao amin'Andriamanitra hatahotra an'Andriamanitra ary hifampivavaka isika mba tsy ho latsaka lalina tahaka izao ny firenena fa mba ho firenena hiadana sofinaritra veritsika foana anie zany hiram-pirenentsika anie zany hiadana sofinaritra ty Madagasikara ty sambatra tokoa ty Madagasikara ity ka maray aman-dreny anay dia mivavaka ho an'ireo mpitondra mivavaka ho an'ny malagasy rehetra ndao sika hiverinao amin'Andriamanitra ndao sika hatahotra an'Andriamanitra fa io ny vahaolana tsara indrindra ny zavatra rehetra dia hivelany daholo fa ny fatahorana an'Andriamanitra satria ny firenena matahotra an'Andriamanitra no atao hoe firenena mandroso sambatra miadana ary isika rehetra ny mba eo anilan'Andriamanitra mandrakariva mila miverina amin'ny fifamatorana amin'Andriamanitra ny tsirairay mba amana izao olana izao ho hiatrany ity pastora ity tsy tany nomondoza intsony fa efa loza miantra no manjo ny fiarahamonina malagasy manoloana ny zavamisy sy ny fahasahiranany pejiny sosialy kosa indray miamafy tsy ahitamba-olana mandrakandroany fahatapanjiro eto Antananarivo sy ny manodidina simba ny fitaovana ao an-tokantrano potika ny fiariana ireo mivelona amin'ny herinaratra mijana ho fampanantenana kosa hatramin'izao ny vahaolana sy ny drafim-panarenana ity orinasa mpanjakana ity fanadihadiana eo amin'ny sariny ny ari-tanjona nanamafy ny tsy maintsy sy ny delestazy mifandimby ny jirama ho fiatrana ny fiainan'ny tondrano andekaleka fatapahana amin'ny fandimby manodidina ny ora roa isaky ny quartier midina ny renirano amin'ny faritra manodidina n'Antananarivo ka tsy maintsy hirsomy zany hoy ny fanazavana famonakolaka ny mpanjifa ny zavamisy satria mihoatra amin'ny ora voatondro ny fahatapahana ary matetika mihitsy ao anatin'ny ray andro hoy ny fanazavana ankoatra ny faneligelena nateraka izany amin'ny andavanandro fa ty an-tokantrano no mahazo ny mpanjifa manoloana ny fahampotehan'ireo fitaovana an-tokantrano indrindra ny fandoavana ny faktora mopampana tsy araka ny tokony ho izy hoy ny fanazavana mafy aminay ny delestage satria zao mahatonga anazy hoe mafy foronina ve le delestage fananina ho asina mihitsy ve le delestage satria betabe ny zavatra simba trany zany le delestage manimba zavatra betabe dia en plus koa le mpianatra tokony ao anatin'le andro fianarana mihitsy zany ohatra mitapaka tampoka ny jiro facture ny jirama aloha anatin'izay dia vao mahay mitangana dia zay nataoko hoe tokony mba jereny manokana mo hoe tokony ahoana tokony atao tsisy zavatra iainana mahitsy tena marina tsy haiko hoe inona ny solution mba vahaolana ataon'ny fanjakana fa tsisy aizako impito inenina inona ao anatin'ny ray andro tena mijaly mahitsy amin'le na resaka hitanao le ny zavatra rehetrarehetra zany ao an-trano ao zay ampiasaina rehetrarehetra toa dia tapitra maty foana isaky ny mandeha facture ny jirama aloha foana tadavina aloha foana nefa le zavatra tsy mandeha araka n'izy akory ny facture en plus zay mbola mangalatra zareo miakatra le vidin'le facture tsy lazany intsony ny fatiantoka sy fampitehan'ny fiariana ireo tokantrano mivelona amin'ny asa miankina amin'ny herinaratra tsy mahita mangirana intsony fa fatiantoka lava ny hita hoy ny fanazavana ny mpiasa tena aloha zany le delestage dia tena fahavoazana sy hoe fatiantoka ho an'ny mpiasa tena satria miankina amin'izao ny fidiram-bolany tsirairay hoe manao zaitra zao dia tsy maintsy hoe tsy vita ny commande ny olona dia lasa miteraka voka-dratsy be amin'ny fiainana andavanandro zany le tsy fisian'ny herinaratra tena hoe noana tanteraka ny vahoaka mihitsy moa zany izay miankina amin'le fisian'ny herinaratra satria lasa mijanona ny asanao simba ny zavatra kely efa mba hoe nanananao amin'le tsy mandeha le jiro misese tatoato ny firetana trano vokatry ny fifampikasoany herinaratra
fosotra voalohany mitarika ny loza ny fidinana sy fiakarany herinaratra tampoka indrindra ny jiro tapaka miverina tampoka. Tsy misy azo atao ny fanazavana afa tsy maintsy mitandrina manoloana ny zava-misy. Matahotra amin'ny resaka hitrano satria izao a matahoranay matahotra dia izao a da ataonay zany amin'izao a dia ny compteur no vonoina. Pika mihitsy ny compteur vao mivoaka ny trano. Raha tsy voatsoaka zao ohatra ny prizy a dia hiverina tapaka ilay jiro a dia lasa miteraka hoe mety hiteraka hitrano a mety hoe hiteraka fahampitehana zany hoe anivon'ny tokantrano anankiray. Maintsy hoe pihana mihitsy ny compteur raha hoe andeha lavitra zao ianao fa raha hoe vezivezy ihany ianao mietsetsena dia ezahana hoe verifiena daholo sao dia mipetaka ny fandrahoana sakafo na ny zavatra izay mety hoe hiteraka fahamaizana trano. Hatramin'izao aloha tsy misy vanim-potoana tsy misy fatapahany herinaratra. Tsy misy filazana ny mety hivahan'ny olana fa fampanantenana lava sy serasera pokaty mandavataona ny iainan'ny mponina. Na iladra fimpanarianana ny tolotry ny tale jeneraly aza tsy nisy tohiny. Ankoatra ny jiro, mbola olana goavana ny fatapahan-drano saika manerana ny faritra rehetra eto andrenivohitra. Fa irano ny mponina, alina ihany koa afaka misitraka izany no mbola ila arana. Nivoaka tamin'ny fanginana ireo mpiasa misotro ronono teo anivon'ny orinasa lalam-bim-pirenena amin'ny Malagasy manoloana ny mbola tsy nisitrahan'izy ireo nizony taorian'ny fandrohana ny mpiasa tamin'ny asany ampolotona maro lasa izay. Tapitrana le avokoa izay mety ho tompona andraikitra manandrifa izany eto amin'ny firenena saingy fampahantenana lava no azo hoy ny fanazavana. Tsy anaiky ary tsy andefitra manoloana izany ireo mpiasa fa nohitra ny tsirariny indrindra manoloana ny fampiteny ity orinasa ity ankehitriny. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny artanjona. Mpiasa maro no voaroaka rehefa notantanana olona hafa ny orinasa lalam-bim-pirenena taona maro lasa izay. Basa-panjakana izy ireo tamin'izany fotoana saingy navadika rehefa nisitaka ny fitantanana ny fanjakana taorian'ny politika mpanjakana ny taona 1990. Hatramin'ny androany tsy voahaja ka tsy afaka misitraka an'izao ny ireo mpiasa na dia nisy aza ny fifanarahana tamin'izany. Rehefa nomena ny passion dia ilay indisy ny asanay hatramin'izay fotsiny fa very ilay bonification. Zay zany ny mahakasika ny alignement ny passion. Zany hoe tsy aligné ny passion-nay. Zany mpiasa roana zany tokony azo préavis. Tsy azonay zany. Zany mpiasa voaroaka zany tompoko dia tokony azo ny indemnité de licenciement. Tsy azonay zany. Ny droits légaux tsy azonay zany. Ny volan-jaza tsy azonay zany. Ny couverture sanitaire zany hoe ny fitsaboana tokony azo fitsaboana ny mpiasa. Nandalovana sy ny fampiresahana avokoa izay mety ho manana andraikitra manoloana izany saingy mijanona ho fampanantenana pokaty izany mandrakandroany ho ny fanamafisana. Amin'ireo andrim-panjakana rehetrarehetra ireo dia misy taratasy, misy dossier daholo. Ny ministère ny transport izay tutelle, ny parlement, ny primature, ny ministère ny finance, ny population, fonction publique. Tsy misy raha mbola andrim-panjakana eto Madagasikara indrisanefa fa fampanantenana fotsiny no misy. Misy amin'ireo mpiasa voatazona mipetraka amin'ny siteny mpiasa no rahona nakaroasina amin'ny trano amin'izao. Trano izay marena fa ireo mpiasa no nikarakara antonany maro ary nakana vola izy ireo isam-bolana ho fikarakarana ny fotodrafitrasa. Tsy nandray antony tsy nirara antony cité tony ny Madarel fa nana projet izy anamboatra cité ho an'ny mpiasa. Dia zany ny enjadiny nanamboatra antony. Izay mpiasa tompoko ny nanamboatra antony nandritra ny taona maro. Fa dia izay ary ny tena loza mbola sady nangalany vola isam-bolana ho amin'ny hoe entretien de logement. Dia namanay anakiroa voaroaka. Izay mitovy sata aminay zany. Alana amin'ny trano. Dia rehefa nge zany raha marariny. Nisy ny fitorinana atao makasika ity raharaha ity ary nahazo rary ny mpiasa saingy nandamoaka tsy nisy fiantraikany tamin'izy ireo izany hatramin'izao. Fa voazana ho anisam-ba tanora indray azy no nalterany. Andreo dia mihaino eny fotsiny. Samy tako mitovy fitakiana ireo tsy azona ray ala. Ny toro-teny fanjakana teny anosy nandresy nahazo dommage intérêt fa tsy nahazo na ray ala. Dalo ny vahoaka. Dralika mba
avondreo re zay tena mafy mahazo anay zao za zao marary mivoaka any hôpitaly didila tsy nanambola mbola fery ato zao tsy nanambola tena mity kely za azo na mity tany vola azo manampalahelo. Nisitraka tombontsoa maro ny firenena tamin'ny fisiny ity orinasa-dalamby ity tany aloha mifanohitra amin'izay nefa ny zava-misy ankehitriny malona ny fampitehana vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny tombontsoa manokana nanjavona koa izay mety ho tombontsoa tokony hosotrahany rehetra. Tena mampalahelo ny zavatra misy amin'izao fotoana indrindra fa famarotana zany fanany zany amidy ve ny wagon amidy reny rail amidy dôly zavatra azo amidy eo anefana karaha mampiasa zéro zany amina resaka fitantanana satria ny fitantanana dia mitady tombom-barotra amin'izay afera atao dia ny tombom-barotra na nomezana karama ho an'ny mpiasa fa raha vao tsy zay fa ny fanana no amidy raha inao zao ataoko hoe ny tranonao ny amidinao amelomanao tena inandray ny petranao rehefa aveo tsy lasa nofatran'olo ianao raha manam-bola ka ohatrohatran'izay ny zavatra misy eo ka tsy tokony ho fantatry ny malagasy fa mampalahelo araky ny teniko taminareo na anaty ala reo raha makany moramanga mena varatra sika aty ala osin'inona ny tao taloha alaky n'inona tena azo anaovana traverse fa raha metatra sasany sisa ny avy ny kininina amin'iny izany namaritra ny nakaiza dôly ny vola tamin'iny dia tsy andany nefa mifanjakana tsy afaka manao expertise an'ilay izy hoe ahoana moa tiany tsy mandeha ahoana tiany tokony tsy mandeha fa ohatrany mijery fotsiny fijeriko an'ilay izy nanamafy ireo mpiasa fa tsy andefitra manoloana ny zava-misy fa tapitra nale dôly ny ambaratonga ary misy vocabulaire tany an-danitra rery sisany tsy nalehanay nefa ny tsarovy misy fetra amin'ny fandeferana tsy aritra ohatran'izao foana zay fa 70 isan-jato ny efa maty ao ny marefo ao ny tena tsy fantatra tsony zany zay fomba hitenenana anazy fa azararotina amin'ny fandeferana izahay sy ny fipetrahanay hoe nanajan-dravitra zay fa misy fetra amin'ny fandeferana andrasana ny toy ny rara eo amin'izay vaovaony sosialy izay ihany anjakany tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra isan'izany ny fokotany lalam-by sy ny manodidina vakitrano sy alabotry no tena fataon'ireo olon-dratsy eo ihany koa ny fanendahana ireo olona tratrariva sy ireo mpandeha voatonga eny amin'ny fiantsonana ny taksi brosy malonjany dia nandray andraikitra ireo andro masom-pokon'olona sy ny fokotany ary ireo mponina ka nahitam-bokana izany fanadihadian'ny Floria Andrianarivo sy mbola avatsara. Isan'ireo faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana ety atao madinika ny fahantrana sy ny fandraisan'ireo tanora zava-mahadomelona eo ihany koa ny tsy fananana asa no isany anto mitarika ireo olona hosahanao ny asa ratsy toy ny alabotry ny vakitrano ny fanendahana ary ny sity mahery isy akoho mibetsaka eo amin'ny fiainany tsirairay indrindra fa ny toe-karena sy ny sosialy ny tsy fandriam-pahalemana tsy afaka mamokatra amponina manoloana ireo asa ratsy morongatra hatrany ambanivohitra mandrendreranantsy ny vahoaka malagasy ka voatery mamonjy fodiana aloha iarovana ny ainy sy fandriam-pahalemana misy ety aloha raha ohatra hoe tsy mandry ny tany dia misy voka-dratsiny eo amin'ny ara-toe-karena sy ara-toe-tsaina moka misy voka-dratsiny izy ara-toe-karena satria tsy afaka miasa sy mamokatra ny olona ara-toe-tsaina zany dia ohatran'ny lasa hoe matahotahotra ny olona raha fa tsisy ny fandriam-pahalemana dia mazava ho azy fa tsy afaka mamokatra mihitsy ia dia fandriam-pahalemana telo amin'ny tandro aloha ety milaminy fa amin'ny alina ohatran'ny faritra rehetrarehetra hoe tsy milamina le izy zay mifandehany ety endrika maromaro ny tsy fandriam-pahalemana teny vofokotany ny tena malaza zany zao ny resaka alabotry sy ny vakitrano zany hoe fa miena ny ety amin'ny arabe ny resaka fanendahana sy ny sisa fa anatin'le alabotry zany hoe misy zavatra mifampiankana le izy eo le resaka fiparitany zava-mahadomelona mahatonga ny zareo mirongatra manao ny zavatra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana dia nandeha andraikitra amponina sy mifokotany ary ireo andro masom-pokon'olona ety atao madinika vokany voafeny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny fokotany lalam-by no fiarah-miasan'ny rehetra mbola tsy tafiditra anatin'izany anefa ireo faritra hafa ka angatahan'izy ireo fiarah-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana hita fa ny ena ny tranga fanendahana tao anatin'izay etsika fiarah-mientana izay inisiativany zany hoe na ny fipetrahan'iraisany fokotany dia ny fiasan'ny voameran'ny fandriam-pahalemana maraina sy arivo miara-miasa hatrany amin'ny mpitandro ny filaminana zay ny vokatra efa misy ny vokatra mienany tsy fandriam-pahalemana ety aminay ary eo ihany koa ny voameran'ny fandriam-pahalemana eto amin'ny fokotany zay isorina tanandroa miara-miasa tena maraina sy arivo mifehany tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny fokotaninay angatan'izy ireo fitohizan'ny fiara-misalahy iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana satria antoko ny filamenam-bahoaka sy ny fandrosoan'ny tanàna ary ny firenena izany takin'ireo mponina kosa nefa ny fananganana orinasa mba hampivelatra ny tanora ka hanafoanana ny asa ratsy manerana ny nosy
lafombavao hafa kosa indray tafapetraka tetsy amin'ny ovek Tsimdrano ny Antota Taratasy ho firotsako vidiny kandida ho ben'ny tanàna amin'ny komina Akadimanga be fanandro Rafinanja nanamafy ny tenany afahavonina hatrany amin'ny asa izay apetraky ny vahoaka amin'ny tatym-baovany Germaine Omejanary eo amin'ny sary serinantsary ny Andry Rakotomara. Ny 20% ny fampanantenana no vita nandritra ny fitoam-pitondrana teo aloha isan'ny ezaka mbola tao ny fanamboarana ny lalana eo an-tampon-tanàna ny komina Ankadimanga hoy ny ben'ny tanàna ny komina ety. Ezaka maro nefa vita toy ny fanampiana ireo tantsaza ifototra iveloman'ny mponina eny an-toerana. Ny alavorary ny fiaren'ny mponina no tena imasona hoy ny fanazavany. Amin'ny akapobeany zany dia vita hatrany amin'ny 70-80% ny nampanantenaina tamin'ny mandalasy iny. Zany hoe misy 20% eo zany amin'izao fotoana izao no mbola miandry anay dia anisan'izany ny famitanany lalana eo an-tanàna izay mirefy eo amin'ny 1100 mètres linéaires eo dia misy ihany koa ny digue ceinture izay mamefy ny tanàna ao efa tena andalana izy io tsy ho elatsony. Niroso tamin'ny fametrana ny Antota Taratasy firotsako vidiny tetsy amin'ny oveka ny tenany omaly nambarana ndritra izany fa mbola vonina ny tenany niroso amin'ny dingana ho fampandrosoana ny komina Ankadimanga. Voapetraka androany zany ny Antota Taratasy filatsako vidina ho ben'ny tanàna eo anivon'ny komina Ankadimanga isaorana Andriamanitra nanome hery nanome tanjaka nahafahana nanatanteraka an'izany dia zava-dehibe eo anay zany satria raha natao ny fotoanany hoe ny amin'ny rahapitso ny farany dia niezaka nanao arak'izay azo ataona dia ny somary nanano sarotra ary dia tsy natao sakana zany ka dia tafapetraka somatsara androany. Tena enjana le izy tena raharaha nisy tamin'ny 2019 foiny somary tsy ohatran'izao fa dia tena nanano sarotra mihitsy izay moa le izy hoe efa tena vonina ny tenany mbola nole asa dia tsy natao sakana mihitsy le izy fa amin'ny akapobeany tena sarotra nanahirana na teo amin'ny lafiny fikarakarana n'le dossier amin'ny akapobeany mihitsy na teo amin'ny lafiny arabola. Arak'izany dia ibe fandroana Razafinanja no kandida ho ben'ny tanàna atolotry ny Antokotimy ao amin'ny komina Ankadimanga. Vaovao ny fahasalamana aretina vokatry ny avizanana be loatra ny tsy fampiana torimaso ny kista ovarienne. Ny fanantonana mpitsabo no vahaolana akaiky indrindra satria mety hitarika amin'ny tsy fahazoana taranaka ny fisiana kista anaty ny ovaire. Floria Andrianarivo miaro tanjona. Fivitosany eo amin'ny ovaire ny kista ovarien. Misy eo amin'ny endrika samihafa ny kista toy ny rano na nofo ny fivitosany. Tranga maro no amantarana fa misy kista ny ovaire eo ohatra ny farariany kibo, ny fahatongavan'ny fadimbolana matetika na ny mifanohitra amin'izany. Tsy voatery soritra aretina koa anefa. Fikorontanany hormone vokatry ny tsy fampiany torimaso mandavataona no isan'ny antony. Indraindray izy io nofo maniry mihitsy le izy. Nofo maniry dia izay moa zany amin'izay sokajiny izay mihitsy le kista thermoïde. Indraindray izy io sady misy rano no misy nofony. Dia raha le rano fotsiny ao anatiny ao ka kelikely izy indraindray izy afaka ho azy eo na afaka amina fanafody. Fa rehefa le somary le bebe izy na rano misy efitrefitra na le nofo mihitsy le mivoto dia amin'izay fotoan'izay izy matetika izy mila fandidiana. Misy tena ngeza-bitrindray dia voka miteraka le mihitsy nefa dia ataony koa kistany ao dia indray lasa mibahana ny tsinay, lasa malaikomana, bahana ny any amin'ny tatavily, lasa mipy matetika le olona na bahana ny any amin'ny fivoahana dia lasa mitohana izy ohatra, izany fitraikany izy. Misy fitraika amin'ny vehivavy ity aretina ity satria mety hiteraka hatrany amin'ny tsy fahazoana zaza. Azo tsaboina ny kista ny ovaire. Mitaky fanantonana mpitsabo sy fanarana ireo toromarika rehetra izany. Tsy vitsy ireo olona misafidy nanao asa tena amin'izao fotoana izao raha ny eto Madagasikara manokana. Misy eo amin'ny endriny maro ny asa tena izay mamoaka ny talenta sy ny fahaizany ananany ho viliteny. Tatym-baovao Juliana Antsoniaina eo amin'ny sariny mbola avatsara. Zava-dehibe hampandrosoana ny firenena iray ny fahaizan'ny olona ao aminy trandraka ny talenta sy ny fahaizany, hanasongadinana ny fahaiza-manaony.
hanampiana azy amin'ny fiankinan-doha amin'ny hafa. Ohatra iray ity tovolahy iray 7 taona mpanamboatra bisikileta. Efa taonany maro ny tenany no niasa tamin'ny tranombarotra lehibe iray mpivarotra bisikileta. Nentina nampitombona ny fahaizana nananany izany asa nataony teo aloha izany ka nandrisika azy nitrandraka zava-baovao. Nandrisika azy hanangana ny orinasany fanamboarana bisikileta ho azy manokana. Wangana sehatra ty fa tana amin'ny karana tampona no nanao montasy nametaka sista hoe manatsangana fotsiny fa niala tany dia manao zay mampandeha le bisikileta tanteraka. Betsaka aloha ny olona manao bisikileta eto fa misy aloha indray le asa misy, indray le asa tsisy. Zany hoe tsy dia tena mahavelona firy zany le izy fa rehefa misy entina mody isan'andro dia izay. Rehefa tena mandeha ny tsena eo amin'ny 10 farafahabeany. Raha fa tsy tena tsisy moa ny tsena indraindray ary mipetraka amin'ny tanin'andro fotsiny eto. Tsy manafatra vana vela izay fa misy le bisikileta misy tsy ampiasa vany dia izay pièce misy ao no ampifamenoana fotsiny. Misy tsisy moa dia makao an-tsena izay mijery pièce izay ilailay olona. Misy koa le pièce ohatra misy frantsay, misy le vita sinoa ireny dia arakaraka izay vola le olona ihany nakana le pièce. Fakana pièce misy ary amin'ny Mertsatosika ary amin'ny Lalambe. Misy koa tatsena forcé fotsiny hoe tsy maintsy atao le asa araka amin'ny mahasa le izy dia tsy maintsy atao dia niasana ny anarana le izy dia lasa mba manao kely ety amin'ny sisiny ety. Ny fananana herim-po sy ny herin-tsaina ary ny fikirizana no ahazahoan'ny olona iray mihoatra ny sakana ka ahafahany mihoatra amin'ny zavatra iray eo amin'ny fiainany. Vaovao mahakasika ny finoana ny alahady ho avy izao no ivony jobily ho an'ny pastora Dr Herimandimby Rabarimanana etsy amin'ny fiangonana FLM 70 hektara ato amin'ny synodam-paritany ny Antananarivo no anatanterahana izany. Raha ny fanazavana dia anomboka ny sabotsy ny saotra sy ny sitraka ary toy amin'ny fotoam-pivavahana lehibe sy sakafony jobily ny alahady. Tsangam-batony izany jobily izany ny fanorenana ny trano fonena ny pastora raha ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-peony Germaine Mejanary mbola afatsara. Nanomboka ny taona fitsoroa arivo no niantsoroka ny asa mahapastora azy i Dr Herimandimby Rabarimanana. Tao anatin'izay 17 taona na pastora azy izay dia nitety fiangonana maro ny tenany toy ny teny Ambatovinaky, Malavolona ary ankehitriny dia etsy amin'ny fiangonana Luteranina etsy 70 hektara. Betsaka ny sedran'ny lalovany tao anatin'izay fotoana izay nanaovany asa mahapastora raha ny fijoroana vavolombelona nataony. Ny fotoana niasana mahapastora moa dia fotoana elaela ihany zay satria tany amin'ny taona 2007 no nandraisana ny asa ho pastora ary dia maro ny zavatra nitranga tamin'izany. Anisan'ny anankiray izay ataoko hoe tsarovana tenako, tsarovany ankonako tokoa dia ny fotoana izay nialana tao amin'ny toeram-pitsaboana Luteranina Mbobao satria vokatry ny fandaminana dia noheverina tamin'izany fa pastora ianao zao dia tsy tokony manao ny asany maha-dokotera intsony. Zay no ataoko hoe anisan'ny zavatra sarotra ny netrena azy tamin'izany. Fa ny zavatra mahafinaritra kosa nefa dia ny fahitana fa amin'izao faraparan'ny asa izao dia maro ny kristianina izay vonony fanampy. Indrindra ny amin'ity ataoko hoe tsangam-bato fanorenana trano ity hatreto dia mahavelombolo ary mahafinaritra ary izany no ny asan'ny pastory. Tsy ny zavatra androany no resahana fa ny hoe amin'ny fotoana anankiray dia isy valy nireny asa saran'ireny ary dia zay no isaorako ny kristianina ary mbola isaorako izay rehetra vonona hanampy amin'izao fananganana ny tsangam-bato dia ny trano fonenana izao satria raha ny kristianina rehetra tokoa no mihetsika amin'izany fananganana trano izany dia mino aho fa izay no mahafinaritra indrindra amin'ny asa ho vita vetivety izany trano tsangam-bato izany. Anomboka ny sabotsy ny fankalazana izay arahana amin'ireo antoko-pihira miisa 530 amin'ny antsa-piderana etsika antsoina hoe saotra sy sitraka. Ny sabotsy dia misy antoko-pihira eo amin'ny 530 eo no anao antsakira Koralino ny filaza azy atao amin'ny fiangonana manomboka eo amin'ny 7 sasany maraina eo ka hatrany amin'ny 9 arivo.
hira tsy ankiato ataon'ireo korala marobe ireo sabotsy tontolo zany. Ny alahady manomboka amin'ny 7 sasany ao amin'ny FLM 67 hectara topo fanantenana dia misy ny fotoan'ny jobily, ka ny anomboana azy dia mbola ireo ankizy kely ao amin'ny fiangonana mihira mandra-pahatonga ny amin'ny 10 maireo eo izay anomboana ny fanompoam-pivavahana. Fotoam-pivavahana azy isaoran'Andriamanitra tokoa ivon'ny jobily amin'ny alahady izao. Amin'ny 7 sasany anasana antsika rehetra, ary misy ny sakafon-jobily keo amin'izany, sakafo izay natao amin'ny vidiny mirary satria dia 5,000 alina monja ny sakafo, satria ny heverina dia io sakafon-jobily io no anaingana ny fanamboarana ny tsangam-baton'ny jobily dia ny trano fonenana moa zany. Raha ny fanazavana atrany dia isy fidirana indroa toy ny mahazatra ny eo amin'ny fiangonana FLM 7 hektara amin'ny alahady izao. Natokana ho an'ny asa sy fampahirezana ny fidirana voalohany. Itoy amin'ny antsankiran'ireo ankizin'ny fiangonana izany manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 mandritra ny fidirana faharoa no anatanterana ny fankalazana ny jobily izay arahany sakafo jobily izany raha ny fanazavana atrany. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany ka mitonga any atsimon'ny Kivu any Congo no ivony aretina mpox clé de Honby amin'izao. Tsy mifidy taona ity karazana n'indray ity fa tratrany avokoa na olon-dehibe na tanora na ankizy. Mora mifindra sy mampitoza ny mpox clé de Honby raha ny filazan'ny fikambany raisam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS. Liva Nomejanary, Mathieu Princy. Heritaona taty aoriana ny poahany aretina mpox dia mirongatra hatrany izany ao Congo. Misy karazany hafa indray antsoina hoe mpox clade 1 no mandravarava ao Atsimo Kivu. Mananika ny 9 ireo tranga voamarina tao hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024. Tranga 5 vaovao isan'andro no hita any an-toerana. Hatramin'ny anombohan'ny valanaretina, olona 4,000 no tratran'ny aretina tao Kimatuga, ary farafahakeliny ny vary tamin'izy ireo no maty, ka ankizy ny 4. Efa nahazo vaksiny 5,904 i Congo, saingy mbola any amin'ny fiandohan'ny volana Oktobra no irosan'ny fanaovam-baksiny fanevitra ny mpox. Sy hatratra ireo faritra lavitra nefa i vaksiny raha ny fanazavana. Tombanandreo manam-pahefana ho eo amin'ny 3 tapitrisa fatram-baksiny ilaina mba hampisarana ny valanaretina ao Congo. Mora mifindra ny mpox. Fantatra fa efa misy tranga koa ny Burundi izay nahitana tranga miisa 480. Atreo ny fiarana tongokilasy tongovavy angasana feranao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany tao anatin'izay fotoana ny fampalalam-baovao izay ho ananao toy ny mahazatra aorian'izao fampalalam-baovao izao kosa ny fandarana Global News. Ny tena mpametraka ny mandrapitafy indray tongokilasy tongovavy veloma tompoko.